Faly miravantsika rehetra ry havana, miravanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ilay zanaka ilay atokan'Andriamanitra teraka ho ahy sy ho anao. Miangavy anao ry havana amin'izao fotoana masina izao satria fantatrao fa andro fandraisana androany. Andro fandraisana androany manome invitation aminao Jesosy androany. Zavatra telo ry havana, ny zavatra mandalo fotsiny, izany hoe fe anankitelo lazaiko amintsika mandalo amin'ny fiainantsika. Dia ny teny la parole, l'opportunité et le temps. Ny teny izany zavatra teneniko anareo izany zao efa lasa indrepa nandeha. Raha tsy hoe averiko androa dia manao récitation eto. Dia ny opportunité ny amin'ny fiainantsika tsirairay avy misy opportunité omen'ny tompo antsika. Rehefa ohatra hoe tsara ny andro misy opportunité andehanana mivoaka miaraka amin'ny fianakaviana. Men'ny tompo fery koa tsika opportunité be da be ny opportunité ny amin'ny fiainantsika, ny amin'ny ara-panahy androany opportunité men'ny tompo aso anao andraisana ny fanasan'ny tompo tonga avy any lavitra ny ray aman-drenitsika Dadatoa Pierrot mampandray antsika. Zany rehetrarehetra zany ry havana dia opportunité daholo. Raiso, tena raiso ary fikiro. Le temps indray ry havana. Zao andro androany alahady zao 6 novembre indrepa ihany mitranga anatin'ny taona. Dia izany ry havana no entiko amintsika hoe androany ianao mety tena miaina hoe Jesosy tonga ny andro alahady. Betsaka ny zavatra hoentiko eo am-pelatananao androany. Na ny ampiasana, na ao an-tokantrano, na ny zanaka, na ny fianarana, na ny inona zavatra mavesatra hoentinao anatin'ny fiainanao dia androany raison'ny tompo izany. Raha mino izany ianao ry havana dia tena ho tanterahan'ny tompo izay rehetra angatahanao. Fa ny tompo miteny foana hoe nareo izay miasa fatratra anie, iza miasa fatratra, tsika rehetra miasa fatratra daholo, miasa fatratra ny ampianarana. Ninona izay rehetrarehetra ataontsika miasa fatratra. Fa hoeto eo amin'ny tompo fa izy amin'ny fitsaharana anao. Rehefa tena inonao zany tenin'ny tompo izany ry havana, ahazo fitsaharana ianao. Za zao mahita mijery antsika eto ohatran'ilay mangatsika kely ireny daholo tsika. Nefa tsika ao anatin'izany tena hoe fanatonana ny tompo opportunité andro androany dimanche fandraisana izany tena hoe tokony tena mahita hoe io ny tompo manatrika anahy eo anatrehanao tompo eo amin'izany hoe tany masina izany tsisy manakatsakana intsony fa ny tompo mandray antsika androany tokony feno fifaliantsika. Tompo feno fifaliana miaraka aminao. Na ianao eto toerana, na ianao izay mihaino anay mahita anay amin'izao tambajotra serasera izao tompo tia anao. Tompo tena tia anao ary tsy mahafoy anao na handao anao. Manasa anao ary havana. Manasa anao tena hanondrika ny lohanao androany. Hanondrika ny lohanao ny amin'ny zavatra maro ny lazaiko teo dia hoe tombavaka manakeke feno an' Jesosy, manakeke feno an' tompo ianao fa hanome ny fanahy masina izy ho aminao sy ny fiainanao. Hivavaka tsika ry havana. Tompo ankehitriny tompo dia tsara tokoa ianao, tsara foana ianao ny amin'ny fiainanay. Tsisy andrombinana Jesosy ny zavatra rehetra na toetrandro na fiainana andavanandro na izay rehetra momba anay na ny ampianarana na ny ampiasana. Izany rehetrarehetra izany Jesosy dia menao anay daholo ary menao anay maimaim-poana tompo iray malala. Ankehitriny tompo dia reto izay mpianakavy ny finoana tompo le tena tianao, le nisafidinao, le akaiky ny fonao naiza misy anay na amin'izao reto assemblée tonga manatrika ao direct reto Jesosy na ny olona izay any ivelany any manatrika ny tambazotra serasera tompo manasa anao mba ampitoetra ny fanahinao masina aminay tsirairay avy. Ahafahanay Jesosy tena hoe miaina tokoa izany fahatsaranao izany, miaina tokoa izany fahalebiazanao izany Jesosy ary manaiky feno ny amin'ny fitondranao ny amin'ny fiainanay. Atao vitanao mandrakariva Jesosy ny fifalianay amin'ny alalan'ilay tsikitsiky mahafinaritra tianao sy ankasitrahanao.
ataovy hita aminay mandrakariva jesosy a ny fahasoavana fa tena hoe zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany ary ataonao hoe zay rehetra manompa anao jesosy a ataonao hafa mihoatra ny rehetrarehetra conséquence an'izany rehetrarehetra zany jesosy a ataovy hitany zao tolo zao hoe zanako zay feny fiadanam-po feny fiadanam-panahy indraindray izay jesosy miaina zavatsarotra amin'ny fiainanay ary fantatray zany jesosy miainana zavatra mavesatra zay jesosy a na enonay avy amin'ny alalan'ny sofinay na nitany masonay na zay rehetra nalehan'ny tongotray mavesatra zany kanefa ianao jesosy a mampitony anay ny amin'ny zavatra rehetra tonay ankehitriny jesosy a manana hiry zay hoentinay anomezana voninahitra anao tsy eny fotsiny jesosy reto avanay reto na izay miteny zao jesosy a tsy hira fotsiny fa tena voakasika ilay fanahinao masina anana hafatra jesosy a hitondra ary hiapaka amin'ny tsirairay avy jesosy a ataovy mitony feno ny fonay eo anatrehanao ataovy mitony feno zay jesosy a ny amin'ny zavatra rehetra mitranga amin'izao fiainana mandalo zao mitoera jesosy a ary manasanao feno zay aminay tsirairay avy voninahitra ao anao rery any jesosy kristy ilay velona sy manan-kery avany a Nazareta amen manasanao ry havana hiaraka hira aminay fantatro fa efa eninao le hira efa eninao le hira afaka manaraka anay ianao afaka mivavaka ao am-ponao ianao tena anakaiky an'ny tompo ary ho iray amin'ny tompo metony ay zanako fa eto ao treko avoko ireo vavakao miatra minyaiko ny alaelonao mitraka ianao aza manay fa eto ao matoky ay zanako fezao tsy afo ianao etio fafako ny ranomasonao tsapako zay tsapanao tiako loatra ianao indrindra zadino fa eto ao ny zava-drehetra tsy voatery afaly anao fa ny zava-drehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irery anao mety tsy ho azonao zay hitondrako anao fa aza manay fa izao hitantananao metony ay zanako fa eto ao ampianariko zavabavao ianao ny ampatanjakainao no aton'izao aiko fa marary nefa nampianao anakaiky ay ny zava-drehetra tsy voatery afaly anao fa ny zava-drehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto
avela quando irery anao mety tsy ho azonao zay hitondrako anao fa aza manay fa izao hitantananao zava-drehetra tsy voatery afaly anao fa fiainanao hoe ny zava-drehetra mafaly anao miara-miasa soana aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irery anao mety tsy ho azonao zay hitondrako anao fa aza manay tsara nitondrako anao ampandresy anao ao arinao ho tafiky ny voninay troy anao matoky aza manay fa izao hitantananao aza manay fa izao hitantananao tompo ray tsara mavesatra tokoa indraindray jesosy ny fiainanay fa araky ny teninao tao hoe aza manafa izay hitantana anao naizanaiza le anao dia hitantana anao jesosy ndreto zay jesosy averinay amin'ny fonay sy ny fanahinay zay rehetra mombanay zay vokarinao zany teny zany jesosy zany iry zany mba tena tsy anay tokoa zay jesosy manasanao ariavana ameriny zany iry zany ary tena hoe horaikitra ho amponao fa tena tsy anay tokoa ianao tsy hira fotsiny ianao fa tena hoe amin'ny fonao tena tsy anay ianao jesosy averintsika moramora aza manay fa eto ao tsy avelako andeha irery anao mety tsy ho azonao zay hitondrako anao fa aza manay aza manay fa izao hitantananao sotra jesosy sotra fiainanao tompo sotranao any amin'izany hira mamy zany jesosy. Je te remercie, Père, pour ce chant-là que tu nous donnes. Et tu nous dis à chaque fois, sois sans crainte. Soyons sans crainte, les amis. Soyons sans crainte, l'Assemblée. J'aimerais vous dire aujourd'hui que le jour d'aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme tous les jours qui vient là comme ça. C'est un jour exceptionnel. Pourquoi? Puisqu'il y a la Sainte Seine. Dieu t'invite aujourd'hui à se mettre avec lui pour que tu puisses avoir les yeux fixés vers lui. Fixe tes yeux vers notre Père éternel. Si tu as envie de vivre une vie sans crainte, une vie merveilleuse, il faut se focaliser avec la parole du Père éternel. Mets ta vie devant notre Seigneur qui est saint de tous les saints, le Père de tous les pères, le roi de tous les rois. Je vous invite aujourd'hui, les amis, d'être concentrés, ne pas seulement nous écouter là comme ça, j'ai envie d'écouter la louange, mais vraiment vivre le chant de louange. Avoir cette affinité avec le Père, cette affinité spirituelle.
fixé vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Seigneur, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, chers amis, j'ai envie de vous inviter à vous lever pour que vous puissiez sortir de ce bulle, de cette bulle-là sur le siège. Je vous invite à vous lever, les amis. Levons-nous. Levez-vous pour accueillir ce roi, ce Jésus-Christ. Je vous invite à chanter avec nous. Chantez ce chant de louange. Chantez ce refrain pour qu'on soit tous touchés par la main du Seigneur. Je veux t'adorer. On va refaire le refrain. Je veux t'adorer. Chantez avec nous, les amis. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Vraiment grand-père, grâce à cette invitation, vraiment, nous avons la chance de t'avoir. Nous sommes vraiment élus parmi tant d'autres personnes, puisque beaucoup de personnes souhaitent venir aujourd'hui,
mais ils n'ont pas pu, Seigneur. Il y a que toi-même, il n'y a que toi seul qui connais la raison, Père. Mais aujourd'hui, je t'invite aussi, Père, de les bénir là où ils sont. Même ceux ou celles qui ne sont pas là, Père. Bénis-les. Bénis, Père. Bénis-nous, Père. Grâce à toi, vraiment, on a cette occasion de prier et de t'adorer. Manana notre zay tompo amin'izao fiainana iainana androany zao. Manana tena feno ny fahatsaranao satria araka ny teny teo tompo indray aman-dreninay raha Jesosy tena mahafo fotoana hampandray anay androany Jesosy. Aiza moa Jesosy, arina moa ny angatanay mihoatra noho izany fa naniraka ny mpanomponao ianao izay tinendrinao hitoro ny teninao sy iray latabatra aminay. Sotra Jesosy. Zao ry havana ty hery ty fantatsika ary tsisy miafina amintsika. Ataovy tena hoe manana anao a Tompo ato anatiko ato. Manana anao manana anao aho hoe Jesosy. Jesosy tena manana anao aho hoe Jesosy. Ary fikiriko ianao ato anatiko. Ninona fiainana andavanandro dia manana fiadanam-po za miaraka aminao satria manana anao Jesosy. Manana anao iza. Chantons avec le Seigneur. Efare rakiny fiainanao tsy nahidy izay nombany antso saikala zakato anatiny famozam-poao tsy haiko intsony izay natao sofato ianao nanarinay nampitraka namonjy ny fanay no sitraninao le fery tato anatiko izay nadratra ny foko. Tena manana an'izay Jesosy manana tompo fa manana anao niovany fiainako tompo tao aminao tsy naninao nanandray anao tsy ho toy izao ny fiainako raha tosy tao aminao. Efare rakiny fiainanao tsy nahidy izay nombany tso saikala zakato anatiny famozam-poao tsy haiko intsony izay natao sofato ianao nanarinay nampitraka namonjy ny fanay no sitraninao le fery tato anatiko izay nadratra ny foko manana tompo fa manana anao niovany fiainako tompo tao aminao tsy naninao nanandray anao tsy ho toy izao ny fiainako raha tosy tao aminao manana tompo fa manana
tao aminao tsy naneny inao nanandray anao tsy ho toy izao ny fiainako natotsy tao aminao tsy ho toy izao ny fiainako natotsy tao aminao tsy ho toy izao ny fiainako natotsy tao aminao. Riavana averitsika riavana hoe manana anao zao tompo, averitsika zany iry zany riavana ho tena manana anao tokoa ny tompo ary ny tompo ao aminao maniasa anao hiarahira aminay manana anao irahantsika mifotsika izany riavana amin'ny anaran'i Jesosy irery. Manana tompo fa manana niovany fiainako tompo tao aminao tsy naneny inao nanandray anao tsy ho toy izao ny fiainako natotsy tao aminao. Manana tompo fa manana Sotra Jesosy fa tena manana anao miovany ary tena hoe ataonao miova tokoa ny fiainanay Jesosy. Tu changes notre vie Seigneur. Et avec toi, il n'y a jamais de regret, Père. Puisque nous vivons une vie meilleure avec toi, Père. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Père, pour ta présence. Merci à toi, Seigneur Jésus-Christ. Grâce à toi, Père. Grâce à toi, que nous vivions cette bénédiction, Père. Une bénédiction gratuite et une vie gratuite que personne ne peut donner dans notre vie. À Dieu seul soit la gloire. Gloire à toi, Père éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir les uns. Merci. Falmerabatsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous salue au nom de Jésus, ceux qui nous suivent en ligne. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Et on va continuer la louange. En lisant d'abord les psaumes. Le psaume 150. On va lire le psaume 150. Je vous invite à vous lever. Après le psaume, on va chanter « Sois élevé ». On va vraiment continuer à glorifier et adorer Dieu. Et on s'assoit qu'après la prière. On va lire les psaumes, le psaume 150, chapitre 150, tout le verset 1 à 6. Au nom de Jésus. Alléluia. Mideran'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Midera azy amin'ny abakabaky ny heriny. Midera azy noho ny asany lehibe. Midera azy araky ny habeany voninahiny. Midera azy amin'ny fitsofana sy ny anjomara. Midera azy amin'ny valia sy ny lokanga. Midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny di. Midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. Midera azy amin'ny kipantsina maneno. Midera azy amin'ny kipantsina tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy mideran'i Jehova. Alléluia. Amen.
Chantons louange à son nom. Chante de tout ton cœur. Louange à son Tout ce que tu as au Seigneur aujourd'hui, tu vas chanter pour lui. Le Nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé,
Merci, Seigneur, pour ta présence. Sois élevé, Seigneur. Nous venons devant toi, nous prosternons devant toi, Seigneur, pour te glorifier, pour t'adorer, Seigneur. Reçois nos cœurs de louange ce matin, Seigneur. Reçois nos prières, Seigneur. Ton peuple a soif de toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois, Seigneur. Car nous venons devant toi. Car tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre grand frère, celui qui nous a sauvés, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur. C'est en ton nom que je fais cette prière. Merci beaucoup, Père. Amen. Nous arrivons déjà au moment de la volonté du Seigneur. Avant tout, on va chanter le chant Fifoisana 39, les 3 strophes. Rifanai, rifanai, masina wambuni, irakite sositumpu, isaye. Afana watanza, rifanai, rifanai, masino omidina. Anafana apayeri jani fulazulazu pautana ovunde sanveri rifanai masitanari ajavare ni saina enifuna Basitanu andresen rifanai omidina anafana sanifula zulazu bautana ovunte sanve oriafu Masinites Shairini Firenena Hiasana Laukuaretinusi Rifanai Omidina Anafana Jesosy atonga amin'ny fotoana anao itenenanao aminay amin'ny sitraponao aminay indray amin'ity androany ity. Ianao fanamasina ny tompon'ny asa, ianao ny tompon'ny teny. Ça dia fitaovanao ihany. Prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir, Seigneur, ta volonté en ce matin. Pour chacun d'entre nous, Seigneur, que tu as choisi, que tu aimes tendrement, Seigneur. Qui que ce soit, Seigneur, que ce soit le plus petit ou le plus grand, Seigneur, c'est toi qui as choisi chacun d'entre nous ici présent, Seigneur. Viens, Saint-Esprit.
Parle-nous. Guide-nous. Conduis-nous, Seigneur. Car telle est ta volonté. Au nom de Jésus de Nazareth, je fais cette prière. Amen. La volonté du Seigneur aujourd'hui pour nous se trouve dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 5, versets 5 à 9. L'évangile de Jean, chapitre 5, versets 5 à 9. Je vais la lire au nom de Jésus. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Amen. Amen. Ici se trouve l'histoire d'un paralytique. L'histoire d'un paralytique, ça se trouve au Gethsémani quand j'étais en Israël, mes frères et sœurs. Ce lieu m'a marqué quand Jésus m'a donné ce verset pour aujourd'hui. Parce que quand j'étais en Israël, effectivement, j'ai vu cette piscine de Bethesda. Elle est là, elle existe encore aujourd'hui, elle est juste enfouie à 5 mètres face à nous, parce que quand on est là, on voit la piscine en bas. Et la piscine, les 3/4 de la piscine, elle est encore là. Les autres morceaux, ils sont cassés. Et quand le Seigneur m'a donné ce verset, il m'a donné cette vision. Te rappelles-tu quand tu étais là, quand tu as vu cet endroit? Et bizarrement, cet endroit, elle appartient à la France. Elle appartient à la France. Hein? L'endroit où il y a la piscine de Bethesda. Il y a d'autres endroits. Il y a le temple que Salomon il a construit. Là, pour aujourd'hui, c'est les musulmans qui ont la possession. Mais la piscine de Bethesda, elle appartient à la France. Et quand je lis la parole, l'image revient. L'histoire dit que autour de cette piscine, il y a 5 piliers où il n'y a que des malades. Il y a les boiteux, il y a les aveugles, il y a les paralysés. Et là, il y a un homme qui a été couché pendant 38 ans. Et pendant 38 ans, il cherche l'excuse. Jésus lui demande vraiment, veux-tu être guéri aujourd'hui? Et aujourd'hui, je vous dis à chacun d'entre vous, moi y compris, veux-tu être guéri aujourd'hui? Le Seigneur nous demande, veux-tu être guéri aujourd'hui? C'est moi, c'est toi, ce paralytique. Depuis combien d'années tu as une maladie? Qu'est-ce qui est paralysé en toi? Qu'est-ce qui est boiteux en toi? Qu'est-ce qui est aveugle en toi? Qu'est-ce qui t'aveugle? Si la parole existe encore pour nous aujourd'hui, c'est que le Seigneur vient te demander, me demander, qu'est-ce qui a pris du temps jusqu'à ce jour, qui n'est toujours pas guéri dans ton cœur et dans mon cœur, dans ta vie et dans ma vie? Si j'ai demandé à Jésus, c'est quoi le titre de ta volonté, Seigneur? Ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est « Sois acteur de ton miracle ». Sois acteur de ton miracle aujourd'hui. Le Seigneur te dit, veux-tu être guéri? Veux-tu vraiment sortir de ce problème que tu as aujourd'hui?
Veux-tu vraiment être guéri de ta maladie aujourd'hui? Ou tu vas encore chercher une excuse? Mais Seigneur, à chaque fois que l'ange vient remuer, il va agiter. Il y en a toujours un qui passe devant moi. Arrête de chercher l'excuse, le Seigneur te dit aujourd'hui. Prends ton courage à deux mains. Le paralytique aujourd'hui, c'est toi et moi. C'est toi et moi, ce paralytique aujourd'hui. La maladie que tu as aujourd'hui, que ce soit spirituel, charnel, quel que soit ton problème, tu as un problème. Les enfants, ils ne sont pas dans le Seigneur. Tu as un problème de travail, depuis combien d'années, combien de mois, combien de jours? Tu as un problème avec ton mari, ta femme? Qu'est-ce qui est paralytique dans tout ça aujourd'hui? Tu as un problème à l'école? Tu as un problème avec ton avenir? Tu ne sais pas quoi faire aujourd'hui? Tu vas chercher l'excuse, mais Seigneur, je ne sais toujours pas quoi faire. À chaque fois, le Seigneur nous donne une parole. On est toujours là à chercher une excuse. Mais Seigneur, il n'y a personne pour m'aider. C'est le paralytique, hein, c'est la parole. Hein. C'est pas grave. C'est la parole qui nous parle aujourd'hui. Cet homme, pendant 38 ans, il a été paralysé par son problème. Il cherchait toujours des excuses. Mais j'arrive pas. Mais j'ai pas les diplômes pour. Mais j'arrive pas, Seigneur. J'arrive pas à m'intégrer à la société. J'arrive pas à m'intégrer dans cette entreprise. J'arrive pas, Seigneur. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, arrête. Je suis avec toi tous les jours de ta vie. Arrête. Arrête de chercher l'excuse. Arrête de chercher quelqu'un pour t'aider. Arrête. Verset 7, l'infirme lui répondit. L'infirme répond à Jésus, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Je n'ai personne. J'envoie des CV partout, mais j'arrive pas. Personne ne m'appelle. Je suis malade tout le temps, je mange tous les médicaments, mais je ne suis pas guéri. Mais on t'a donné le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de vaincre. Il est temps. Le Seigneur dit, lève-toi. Verset 8. Lève-toi, dit Jésus. Prends ton lit. Dans d'autres Bibles, c'est le lit, le brancard, et marche. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, lève-toi. Prends ton problème. Celui qui t'a paralysé. Pendant 38 ans, ce paralytique, il s'est alité pendant 38 ans. Et c'est avec cet objet qu'il a paralysé que le Seigneur dit, prends-le. Lève-toi et marche. Il est temps de prendre tes problèmes en main. Prends-le. Car si tu veux la victoire avec Jésus, c'est aujourd'hui. Car si tu ne le prends pas aujourd'hui, ça fait peur ce que Jésus dit au verset 14. Verset 14, hein? Je vais la lire au nom de Jésus. Quelque temps plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » C'est chaud, hein? C'est chaud la volonté de Dieu ce matin. Hein? Si tu ne le prends pas aujourd'hui, ta décision, Jésus même dit, il va t'arriver quelque chose de pire.
alors le Seigneur ne veut pas qu'il nous arrive quelque chose de pire. C'est pour ça justement qu'il nous dit aujourd'hui, lève-toi, prends le problème qui t'a bloqué depuis des années, prends-le, écrase-le au nom de Jésus de Nazareth. Écrase-le au nom de Jésus de Nazareth. C'est comme ça quand on travaille avec Jésus. Il faut coopérer. Il faut coopérer avec Jésus. On ne coopère pas avec les hommes. On coopère avec le Tout-Puissant. Celui qui nous a donné le pouvoir d'écraser les scorpions, marcher sur les serpents. C'est comme ça qu'on a la victoire. Et Jésus dit, ça fait trop longtemps. Ça fait 38 ans. Peut-être ici, il y a quelqu'un qui a, depuis sa naissance ou depuis son enfance, a une rancune, un non-pardon, qui ont enfoui, mais que le Seigneur voit. Et qui bloque le miracle. Le Seigneur aujourd'hui te dit, lève-toi, prends ton fardeau, prends ton problème, prends ce qui t'emprisonne, prends tout ce qui t'empêche d'avoir le miracle, donne-le à Jésus sur la croix. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance comme ce paralytique, il l'a fait. Le paralytique, pendant 38 ans, il était alité. C'est vrai que pendant 38 ans, on ne bouge pas, on avait le temps d'agiter. Mais quand il a entendu Jésus dire « Lève-toi », il s'est levé. Il a pris son lit et il a marché. Prenons cette parole de guérison, parole de réconfort que le Seigneur te donne aujourd'hui, car il est temps que tu sois délivré. Il est temps que tu sois guéri. Rien n'est impossible à Dieu. N'attends pas que le pire arrive, parce qu'il arrive. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vivante, elle est vraie. Ça arrive. Mais Dieu nous aime aujourd'hui et il nous rappelle qu'il est temps de tout abandonner, de déchaîner tout ce qui est enchaîné, de tout briser au nom de Jésus de Nazareth et de marcher enfin dans ta victoire. Sois acteur de ton miracle. À Dieu seul la gloire. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci de nous éclairer, Seigneur. Car on lit ta parole, Seigneur, on le connaît trop, Seigneur, sur les bouts des doigts, Seigneur, mais on ne l'applique pas. On n'a toujours pas compris, Seigneur, le combo, Seigneur, de la victoire en ton nom, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tes enfants sont lourds, Seigneur. Tes enfants sont lourds, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à briser cette chaîne qui nous a enchaînés depuis des années, Seigneur. Ce maladie qui nous a paralysés, Seigneur. Ce problème, Seigneur. Nos questionnements incessants qui n'arrêtent pas de se répéter, Seigneur, qu'on ne trouve pas, Seigneur, la réponse, alors qu'en toi, on a la réponse, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, car ta parole est vraie. Tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Tout ce qu'on te demande en ton nom, Seigneur, tu le fais. C'est ta parole qu'il dit, Seigneur. Seigneur, on va te glorifier, Seigneur. On va chanter, Seigneur. Reçois, Seigneur, ce chant de prière, Seigneur, qu'on va faire, Seigneur, pour toi. Merci beaucoup, Père. Amen. On va chanter avant la parole de guérison que le Seigneur nous donne. On va chanter le chant « Mon secours est en toi ».
la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge et tout étend. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge et tout étend. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, ton salut, mon refuge et tout. Oui, Seigneur, mon secours est en toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à voir ce miracle que tu veux pour chacun de nous en ce matin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à prendre notre lit, Seigneur, à marcher, Seigneur, dans ta victoire, à enfin croire en ta victoire, Seigneur, à enfin croire en ta puissance, Seigneur, à enfin croire que ta parole est vraie, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole.
le Seigneur nous dit aujourd'hui, au nom de Jésus, pourtant c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, on arrive au moment de la branche Sikulalad. Merci à la responsable de venir. Bonjour les amis, comment ça va bien? Très bien. Ah, bah, gloire à Dieu. Je vous invite à vous lever pour prier. Prions. Mais Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es présent parmi nous ce matin. Merci Seigneur parce que tu étais là depuis le début de ce culte. Et merci pour ton Saint-Esprit qui agit parmi nous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que notre secours est en toi. Tout est en toi Seigneur. En toi nous pouvons tout et nous te glorifions, nous te rendons gloire pour cela. Seigneur, je te remercie pour chacun de tes enfants ici présents. Et je remets ces petites 5 minutes entre tes mains Seigneur. Et que vraiment ton Saint-Esprit puisse agir en chacun de nous. Et que c'est toi, Seigneur, qui devance mes paroles et chaque mot qui va sortir de ma bouche. Et que vraiment, Seigneur, nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole, recevoir ton message, afin que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur, dans notre vie quotidienne. Bénis aussi nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être parmi nous ce matin. Là où ils sont, garde-les et donne-leur aussi leur part, Seigneur, ce matin. Et je remets vraiment le reste de ce culte entre tes mains. Seigneur, brise toute chose qui nous empêche de nous concentrer. Brise, Seigneur, tout bruit externe, Seigneur. Mais que vraiment, comme nous l'avons chanté ce matin, que nos yeux soient fixés sur toi ce matin. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Et en ton nom, Jésus, que nous avons uni nos prières. Amen. Je vous invite à regarder une petite vidéo. Bonjour, mon histoire aujourd'hui s'intitule « Riche ou pauvre ?» Lorsque j'avais 15 ans, mes parents m'envoyèrent à la campagne afin que je me rende compte de la dureté de la vie. En effet, je n'étais pas conscient du privilège d'être né dans une famille aisée et je manquais de reconnaissance. Privilège, c'est du moins ce qu'ils croyaient. Ils m'envoyèrent passer un mois chez ma tante, dans une famille de paysans du Jura, dans l'est de la France. Pendant un mois, je vécus dans cette famille paysanne, passant mes journées dans les champs. À mon retour, mon père m'interrogea. « Que penses-tu de ton expérience à la campagne ?» Je répondis évasivement. « Oh bien !» Mon père insista. Il voulait savoir « Qu'as-tu appris ?» J'ai appris que nous avons un chien et qu'ils en ont 4. Plus des chats, des lapins, des poules, des cochons, des oies, des canards. Nous avons dans notre cour une grande piscine avec de l'eau traitée qu'il faut nettoyer régulièrement, mesurer le pH, rajouter du chlore. Eux, ils ont une rivière entière d'eau cristalline, avec des poissons ainsi que d'autres belles choses. Nous avons une installation électrique dans notre jardin. Eux, ils ont la lune et les étoiles pour les éclairer. Notre jardin arrive jusqu'au mur, le leur jusqu'à l'horizon. Nous mangeons des plats cuisinés tout près. Eux, ils cuisinent de bons petits plats. Nous écoutons de la musique sur des disques ou à la radio ou à la télévision. Eux, ils écoutent une perpétuelle symphonie d'oiseaux.
grillons, cigales et petits animaux, et parfois ils entendent le voisin chanter merveilleusement pendant qu'il travaille sur ses terres. Nous utilisons le micro-ondes. Ce qu'ils mangent a la saveur des plats mijotés sur le feu de bois, à feu lent. Pour nous protéger, nous vivons entourés de grands murs avec des alarmes, des clés, des digicodes. Eux, ils vivent portes ouvertes, sans clé, protégés par l'amitié des voisins. Nous vivons connectés à notre téléphone, notre ordinateur, à la télévision. Eux sont connectés à la vie, au ciel, au sol, à l'eau, à la verdure, aux animaux. Mon père fut profondément impressionné par mes réflexions. Enfin, je conclus. Merci, papa. Tu m'as permis de comprendre à quel point nous sommes pauvres. Chaque jour, nous sommes plus pauvres. Nous voulons toujours posséder, 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 chaque fois plus. C'est notre préoccupation principale. Ceux qu'on appelle les pauvres, en fait, sont très riches. Beaucoup plus que nous. Ils sont riches de la vraie richesse. Gary Snyder a dit « La vraie richesse, c'est de n'avoir besoin de rien. » Et c'est vrai, celui qui a trouvé Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur n'a pas besoin de tout ce que propose ce monde. Il peut vivre heureux en relation avec son Créateur. Êtes-vous heureux? Avez-vous cette vraie richesse du cœur? Merci. Voilà. La logique du monde voudrait que, comme il l'a dit, que nous possédons toujours plus. Le portable dernier cri, les dernières paires de baskets à la mode, les Air Jordan, Air Nike. Mais la richesse ne se mesure pas, en fait, à ce que nous possédons matériellement. Et comme il a dit, notre préoccupation principale ne devrait pas, en fait, être à la recherche de posséder toujours plus. Parce que celui qui a toute la richesse du monde, qu'a-t-il dans sa vie? Peut-être qu'il a tout le confort, peut-être qu'il a tous les plaisirs, mais au plus profond de son cœur, est-ce qu'il est vraiment heureux? Non, peut-être pas. Il n'est pas heureux. Il cherche et il veut toujours plus. Et il n'est jamais satisfait de sa vie parce qu'elle est vide. Alors qu'au contraire, celui qui a Dieu, celui-là a la plus grande richesse. Car Dieu, il pourvoit tout et il sait ce dont nous avons besoin. Et comme Jésus, il a enseigné à ses disciples dans l'évangile de Matthieu, où il enseignait, on va ouvrir nos Bibles dans le chapitre 6, verset 33. En fait, Jésus, il enseignait à ses disciples de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils mangeront ou ce qu'ils boiront pour vivre, ni de ce dont ils habilleront leur corps, mais il dit dans le verset 33 là, du chapitre 6, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Voilà, je vous laisse avec ce petit verset-là que je vous invite à y réfléchir avec vos parents à la maison. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. À Dieu seul soit la gloire. J'inviterai Nouti à prier, s'il te plaît. Prions. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée encore ce matin. Merci parce que tu nous as pris et tu nous as donné un grand message qui est de voir ton royaume, donner plus d'importance à ta présence, et c'est toi qui donneras le reste. Et je remets en ta main le reste du culte en tenant que j'ai fait cette prière. Amen. Merci beaucoup à la branche de Sikoulalad pour ce message. Maintenant, nous arrivons au moment de la prédication.
Je vous invite à vous lever pour chanter avant que notre Ray Manjin va nous apporter le plat de résistance. Le chant, Fifoise en a 100, 1 et 5. J'ai oublié de donner le... Asamba mangata kandro kan atamini jamsa si utatana lai rafara asamba mangata kandro kan atamini jamsa si utatana farani kumyumana reatiza tesomi tarikaye katriwe life kavambauva ambayadanana asamba mangata kandro Ny tenovakitsika rehefa avy eo dia ao amin'ny Koritiana episy teny soratan'ny Paul ho an'ny Koritiana faharoa toko fahadimy andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo satria baiboly teny frantsay dia vakitsika amin'ny teny frantsay rehefa avy eo amin'ny alohan'izany dia hiaraka hivavaka tsika tompoko. Seigneur Jésus, voilà arrive encore le moment pour écouter et lire ta parole. On a pu écouter ta parole à travers la louange, à travers aussi ta volonté. Voilà encore un autre moment que nous puissions lire et écouter cela. Seigneur, aie pitié de nous dans ta bonté, purifie-nous du mal et efface notre transgression. Seigneur Jésus, c'est le moment d'écouter ta parole qui signifie une lumière, une lampe qui nous conduit dans le bon chemin. Ta parole aussi est la vérité. Ta parole est aussi une épée et un sabre que nous puissions combattre du mal que nous affrontons tous les jours. Maintenant, Jésus, tu sais dans nos cœurs et nous te demandons à ouvrir nos cœurs pour pouvoir bien écouter cela et puis appliquer dans notre vie. Et maintenant, je te prie pour ton serviteur
ton Saint-Esprit lui guide pour ce partage aujourd'hui. Au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 19. Au nom de Jésus, ce que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu que nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En fait, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même et ne changeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Remasno, manamasinana famarinana, pantennon famarinan. Amen. Walivavaka isika. Misaotra dera laza voninahitra natolotray anao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina amin'izao fotoana izao. Noho ny famindramponao dia mbola velona trapamonjeny izay ary mbola menao fofonay na ahafahanay ankehitriny. Miaona tamin'ity trano natokana hiaonana aminao izay vavadin'ny lanitra. Ianao no nitaonanay tamin'ny alalan'ny fanahy masina tonga teto. Ary raha vao nankaty izahay dia efa namindra fo taminay ianao ary efa nanala ny fahotanay rehetra. Fa kosa mivavaka aminao izay ary mbola misaotra anao indrindra koa amin'ireo namanay izay tsy afaka noho ny antony maro samihafa. Ho vanginao any amin'ny tokantrano izay misy azy izy tompo. Ianao ny androtsaka ny fiadananao amin'izy tsirairay avy. Ary ankehitriny dia raha andreny teninao izahay dia sokafy ny sofinay, sokafy ny fonay, aizanay mandray ny teninao. Ary tsy andalo zany fa mba tena hiainanay koa tompo. Ary izay tsy avy aminao rehetra dia didina amin'ny anaranao, hampanginina tsy hanana anjara eto. Fa aoka kosa dia ianao no orenay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo mavonjy avy any Nazareta no ametrahanao izany vavaka izany. Amen. Dia ampitamboly aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Tsy ataoko teny frantsay intsony izy nanomana teny frantsay satria be da be ny teny frantsay teo. Efa koa misy mahay mandika dia ataoko teny gasy izy ratsany hitatra lavabe le fotoana. Dia dikako teny gasy izay soratako tamin'ny teny frantsay fa tsy maninona akoriny. Fa ny teny izay angalantsika fotsiny ny afatra androany dia eo amin'ny Korintianina toko faharoa ny andininy fadimy ny andininy fafito amby fadimy amby folo izy teo. Fafito amby folo. Ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo ho tonga vaovao ireo. Zay ny teny ho afatra apetrakintsika amin'ny ho resintsika androany. Raha amin'ny teny frantsay moa zany dia hoe adikako kely amin'ny teny frantsay hoe si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées,
voici toutes les choses sont faites zay dikany dia hoe izay rehetra miaraka amin'ny Kristy dia mandray fiainana vaovao vaovao tsy totakorony hoe nambamboarina fa tena novan'Andriamanitra tanteraka dia ny taloha rehetrarehetrany rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nanafaka nanadio antsika niala ny fahotana ary resitro ny fahotany fahafatesana resy zany ireo ary ny fitsanganan'i Jesosy Kristy ary manavao antsika tsy Jesosy Kristy loatra ny tena hoe manavao antsika fa le izy dia Andriamanitra ray ny tena nikiasany zany satria Jesosy nataony fitavana nanavao antsika fa nataony kosa tsika ohatra ka niendrika Andriamanitra ary rehefa ampiasany amin'izany dia ny fanahy masina no hiasa navao antsika zany hoe miasa ny Andriamanitra telo no zay ray fa tsy ny anankiray ihany indray manko tsika zatra ny sasany rehefa indrindra moa tsika fifoazana manao fa ny Jesosy no mahavatana satria izy ny hoe lohan'ny mpiandry fa tsy misaraka mihitsy ny Andriamanitra ray zanaka fanahy masina fa tsy maintsy ireo no miara-miasa dia nisy tantara nisy ethnologue reny le olona mpijery mijery ny fomban'ny olona reny zany nandeha tany amin'ny toerana anankiray natao tany Amerika Atsimo aza na tany Afrika aza ohatra dia tamin'ny lasa vakivava le olona manam-pahaizana nanontany hoe fa ahoana nareo nanjary ohatran'ny olona tsy araka ny eritreretana azy fa ataony iova be nareo zany dia namaly le tena sefo tao amin'ilay tanàna hoe raha tsy nivavaka izay dia fa laninay ianao satria ny fombanay taloha dia mihinan'olona fa rehefa nivavaka izay ka nandray ny tenin'Andriamanitra dia niova dia tsy nihinan'olona dia zay ary zay koa mbola zavatra masarotra antsika na any Madagasikara aza mivavaka tsika fa mbola tsy avela koa le teo aloha ny fanompo-tsampy io no tena masahirana ary tenin'Andriamanitra tsy afaka hanompo tompo-roa tsika ary zany mbola tsy maragaga tsika foana mivavaka tsika moa zanaka manolotra io nefa isan'ny tenin'Andriamanitra amintsika mivavaka ho an'ny firenena ny hanavotany ny firenena ary rehefa many amin'ny teny fikasana dia avy ety amin'ny manolotra io ny voany atsangana ny firenena fa tsy araka politika akory ny fara-pivavahana ara-panafa Andriamanitra tsy dia tsy niaraka araka rehefa hitantsika teo koa na le tamin'ny filazana tamin'ny tanora teo aza fa ara-panany tena tadiavin'Andriamanitra fa ny fiainana dia izy ary koa lefa niteny teo hoe araka ny rentsika koa tamin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe anjarantsika tsiraray avy koa no miezaka miova ka ny firenena zany tsika anjarantsika no mivavaka ho an'ny firenena fa anjara ny vahoaka tsiraray avy koa no miova amin'izay toetra misy ka ireo rehetra izay niona tamin'ny tompo dia niova nisy fivana tany amin'ny fiainany nanomboka tamin'ireo apôstôly natsony rehetrarehetra rentsika teo le sasany niona taminy bedabe ny olona nitsaboniny nangataka fitsabona tamin'i Jesosy fa nasitranana niala tamin'ny fanagejana rehetrarehetra Jesosy tsy niantsony olona hoe avia ianao asorona fa ny tsiraray avy na tsy aro tena anankiray ihany ny tao anatiny hoe naoneny Jesosy tamin'ny raha mamaky ny eo amin'ny Baiboly no tonga dia nisitranany tsy nangataka taniny fa fantatry Jesosy ny tany etaetan'ny olona fa Jesosy tsy manasitran'olona fotsiny zany fa ny etaetanao rehefa mangataka ianao araka ny teniny hoe izay mangataka dia omena izay mitady dia hita rehefa mangataka ianao dia mihaino anao ny tompo fa izy koa tsy mihaino fotsiny amin'izao koa fa mbola misy condition ihany ny mapetraka ny tompony ny henony ianao hoe fa manomboka tena vonina ve ianao tena ary izy koa Andriamanitra ny malala ny topo-tsika dia rehefa manaiky hitany ianao fa tena manana an'le finoana azy dia miasa izy tsy raha olona tsy manam-pinoana dia aleo tsy makao fa zavatra lany andro fotsiny ka le finoana ny zavatra takiny voalohany indrindra aminy dia izay niaraka tamin'i Jesosy dia rehefa nisy an'io dia niova ny olona izay niaraka taminy rehefa avy eo miova tanteraka ny olona nitoetra ny teo aloha sy nitoetra ny teo aloha raha nitoetra moa jerena dia haintsika tsara ny amin'ny Galatiana toko 5 eo satria ny ao anatin'ny Baiboly moa dia izay foana ny tena marina dia ny hoe fanohitra ny ara-panahy sy ny ara-nofo dia hita daholo ny ara-nofo daholo le teo aloha ao amin'ny Galatiana toko 5 ao izy haintsika tsara ny fahatezerana ny lolopo sy ny rehetrarehetra reny le fahotana rehetrarehetra reny no mahazo
dia rehefa niorina izy dia novan'i Jesosy. Ka le mahatsikatsika zany dia samy manana misy mahatsara azy ny olombelona, misy manana ny faratsiky ny olombelona. Ary io misy voajanahary voateraka anao dia efa nisy an'iny, ary nisy koa le fiainanao na tonga anao niova. Ary zavatra sarotra amintsika olombelona raha tsika olombelona fotsiny dia niova. Tonga amin'ny teny frantsay hoe chasser le naturel, chasser le naturel aussi, il revient au galop. Izany hoe indraindray tsika miezaka te hanao zao fa raha ny herintsika fotsiny tonga dia miverina ihany tsika, miverin-dalana. Ohatran'le manao ohatran'ny misy any amin'ny Australiana any le misy ny ino tikatra le boomerang, atsipy le izy dia mandeha any dia miverina. Le ohatran'ny mivadika izay le izy, atsipinao dia lasa na 20 metatra na 50 metatra dia miverina any aminao manipy azy ihany. Dia ohatran'izay koa zany tsika indraindray raha ny herintsika fotsiny zany no atao dia miezaka te hiova. Fa rehefa tonga ery alohaloha ary dia miverin-dalana ihany. Izy tsika ny tsy tratran'izany. Tratra daholo ngamba tsika rehetrarehetra. Fa rehefa mentsika hanandre Jesosy Kristy kosa ny fiainantsika dia izy no miasa, izy no manova ny ao amintsika. Ny Tompo izay Andriamanitra no manjary miditra ao anatin'ny olona. Zay le misy ny tenin'ilay hoe tsy za tsony ny velona atao anatiko fa ny Jesosy ny velona atao anatiko. Io manko dia irirahantsika io, tenitenentsika io fa tena ataontsika ave zany eo amin'ny fiainana. Ny Tompo ane zao rehefa tsy avelanao tena hitarika amin'ny fiainanao izy dia avelana ianao aloha andeha. Fa rehefa tena vomafintsika matetika zay hoe la ny aiky tarisy tsara io, zay vao miverina miantso azy. Fa rehefa tena mameasy tsy mametsy fohifohy, avela mihitsy izy hitarika. Nefa zany no maha olombelona tsika dia sahirana. Satria mandeha dia misy zavatra koa tsika mba manana ny personnalité antsika ihany dia te hanao zavatra dia avelan'ny Tompo aloha indraindray. Indraindray mahomby iny dia tsara, rehefa tsy mahomby iny dia sahirana ihany dia miantso ihany ny farany miantso an'i Jesosy, izy tsy ohatranao ohatran'izay. Raha misy aretina, misy zavatra mahazo antsika matetika na misy problème dia tonga tsika dia mitady vahaolana. Raha ny tena réflexe kristianina fa za aza moa tsy mahavita an'izany fa mba miteny ihany fa tsy vitako foana zany. Raha misy olana dia avy hatrany dia nitady solution na tonga tinta ny valiny ity zany ny valiny. Misy karazany maro ny valiny, misy tonga dia mikipy dia matory dia avelao ho any iny. Alao iny fa misy manao dia sasa manao dia avelao fa apetraka amin'ny Tompo nefa ianao aza tsy manao, ino moa no ataon'ny Tompo aminao fa izy anga tsy hanao fotsiny amin'izao ny Tompo. Rehefa fantatrao fa tena any amin'ny fonao sy ny sainao anao ny Tompo ka miezaka koa anao mangataka tolo-tsaina amin'ny alalan'ny fanahy masina miasa ny Tompo. Fa zay manko indray manjary fahavasina avelao fa ny Tompo hiasa. Ianao aza tsy miasa ve ina no ataony ao. Zay le izy zany hoe tsy maintsy mila araka le tenitsika rentsika teo, tsy maintsy ianao ohatran'le teo le hoe nibatan'le fandriana. Tsy maintsy ianao no miezaka voalohany, zay vao manampy anao ny Tompo. Zay ny tokony ataontsika amin'ny fiainana le izy. Dia rehefa mipetraka ty amintsika ny Tompo dia izy no miasa ty anatintsika amin'izay. Ka le vokatry le asa atao amin'ny io dia hita fa asan'ny fanahy masina ny tena izy. Dia iny asan'ny fanahy masina iny no zavatra hita matetika. Ka ireo rehetra izay nandray an'i Jesosy Kristy tamin'ny finoana dia fa nataon'Andriamanitra ray olom-baovao tahaka azy. Zay ny tendaviny hoe hanahaka an'Andriamanitra. Jesosy Kristy na dia Andriamanitra dia nataony fitaovana arahantsika hitovy aminy. Ho lasa tonga ohatran'Andriamanitra eo anivony zao tontolo zao, eo amin'ny rehetrarehetra zany tsika. Zay le tsika amin'ilay hoe tsika koa zany fitaratra. Rehefa tena mivavaka sika zany ka tena manao an'izy dia mifitaratra ihany koa tsika. Fa ny iray moa tsika fitaratra fa indrindra zao fa mangasika fitaratra rehefa mafana be ny any ivelany loatra zany dia misy buée dia tsy hita intsony. Takona le amin'le fitaratra matetika dia tsy mahita intsony. Mandeha ny tomobila dia voatery tsy maintsy alefa daholo le chauffage rehetra aloha. Tsy ilay tao mafy loatra satria vaky ny fitaratra fa le désambuyena. Tsika koa zany matetika dia zay. Te hanao zavatra ihany tsika fa mandray mafana fo be vo manomboka dia tonga dia tifitra. Na solomaso aza matetika moa dia fafana matetika satria tsy mahita inona intsony. Zany hoe désambuyena fa rehefa désambuyena dia inona no atao zany? Miantso ny Tompo aloha. Mandeha mivavaka. Zay ny zavatra voalohany indrindra tsy maintsy miantso azy. Tsy maintsy mandeha miantso ny Tompo mihaona amin'ny foana tsika isan'andro. Dia be da be moa ny tenin'Andriamanitra milaza an'ireo fa za tsy hamaky an'io satria raha tena manao étude dalina iny dia zavatra be da be le izy fa le izy zany dia
tsy maintsy manaiky tarihan'ny fanahy masina itsika. Zay ny zavatra lehibe. Ho lasa olom-baovao tsika rehefa ny fanahy masina no miasa ao amintsika. Ary manjary lasa olona vaovao ny mpino. Be da be ny misy an'iny ao amin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Galatiana any amin'ny Efesianina. Ny Efesianina 2:10 angamba no vakiako kely satria fa mba soratako kely teo ambadika teo ihany izay a. Efesianina 2:10, 2 verset 10. Manao ahoana moa izay araka ny teny ao amin'ny Baiboly, manao hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Asantsika, asan'Andriamanitra tsika, fa misy ny zavatra nataon'Andriamanitra dia hoe hanao asa tsara tsika. Rehefa tena mpanompon'Andriamanitra zany tsika dia tokony hanao zavatra tsara foana. Hanao asa tsara foana satria zay ny nanamboarany atsika. Dia ny anjanantsika ao aminy hanafahana manatona n'Andriamanitra. Zany hoe tsika dia olona vaovao ary nasain'Andriamanitra handeha araka ny sitrapony. Zany mahatonga antsika foana hoe isaky ny culte dia efa misy ny ao amin'ny liturgie, misy ny sitrapon'Andriamanitra. Satria zay ny angatahany amintsika sitrapon'Andriamanitra tsy dia tena hoe didy fa zay ny tiany. Fa io asa rehefa hoe zay ny tiany tsy terena fa tsirairay avy no mieritreritra manao azy fa dia efa fantatra hoe zao ny tian'Andriamanitra. Raha tsy tianao Andriamanitra dia tsy hanao azy ianao. Raha tianao Andriamanitra dia miezaka anao hanao azy dia hanampy anao ny tompo. Dia ohatran'izay hafa ny didy ny hoe ny didy folo hoe iny didy rehefa didy dia regla tonga dia apetraka. Fa sitrapon'Andriamanitra dia izy no zao ny sitrapoko. Ohatrantsika zao ny sitrapoko. Raha mba sitrapoko zao dia tokony sotro dite mafana ohatra. Fa tsy tereko ny olona hanao dite mafana ao. Ohatran'izay le izy. Fa rehefa misy manao dite mafana dia faly amin'ny sotro azy. Dia ohatran'izay zany n'Andriamanitra misy sitrapony. Kanefa ilay sitrapony zany rehefa tena mino azy ianao dia tadidio fa Andriamanitra tsy miteny aminao fa tsy maintsy hitsara antsika izy. Tery anao nangatahako raha nanao an'izao tsy nanao. Tery anao nangatahako tsy nanao an'izao. Rehefa tonga ny farany dia satria anao tsy nanao izay nangatahako rehetrarehetra na izay niriko dia tsy fantatra ianao fa ary amin'ny toerana mangotraka ary ianao no ikotry nify sy hitomany. Zay le izy. Zay no azadino fa tsy maintsy misy fihitsarana amin'ny farany. Dia amin'iny tsy maintsy ho hita eo. Ary iny ianao rery ny andeha fa tsisy araka tsony nijerijery hoe ihany nantesina ohatran'izao. Ianao no anontanian'ny tompo izy tsy anontani'ny olona hafa. Dia ohatran'izay ny amin'ny an'Andriamanitra zany misy ny sitrapony iny dia manaraka an'iny tsika olona vaovao dia avoaziny hitovy aminy. Hitovy amin'Andriamanitra. Dia miaraka miombona amin'ny voninahiny rehefa tonga any amin'ny farany. Zay ny loka azontsika amin'ny farany dia any amin'Andriamanitra rehefa farany. Dia miaraka amin'izay koa ny fahalalana. Avoazin'Andriamanitra koa ny fahalalana amintsika rehetrarehetra. Dia ny saitsika. Io ny fanavoazan-tsaina. Fanavoazana ny fomba rehetra ny miaraka amin'Andriamanitra. Dia izy manamboatra fa manaiky fa ny fanahy masina moa no tena mitarika antsika amin'izany fotoana izany. Dia betsaka iny any amin'ny Romanina 12:12 ny fanavoazan-tsaina sy ny rehetrarehetra iny. Dia mandeha fa tsy hiditra lalina amin'izany fa manjary lavabe ny fotoana fa ka hiainana ilay izy. Dia rehefa hiainana ilay izy izay ny zavatra apetraka ny tompo. Ka ilay zavatra fiovana rehetrarehetra zany dia taza maso rehefa tena hitantaratra rehefa tena miaina amin'ny Kristy tsika. Dia mila rehefa te hitantaratra amin'i Jesosy zany dino natao. Miatakataka aminy ve sa anatona azy sa ahoana? Ny tena marina dia mila miaradia aminy foana, miaradia amintsika foana izy, garder le contact moa izy avec Andriamanitra aminy. Dia mangataka ny andefasany fanahy masina satria ny fanahy masina ny tena manova antsika, ahatonga antsika handeha amin'ny lalana, amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana. Izy ny hanazava antsika satria be da be moa ny mikasika ny fanahy masina. Dia ny fanahy masina no avely hitari-dalana. Dia zay no anaovany azy. Ka ahoana zany no ahafahana foana hoe miaraka amin'i Jesosy. Zavatra efa averiberiko matetika ihany. Dia ny voalohany indrindra aloha dia famakiana ny tenin'Andriamanitra matetika dia matetika. Satria ny famakiana ny tenin'Andriamanitra no halalantsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ny sitrapony, ny fanampiany antsika. Zany ao anatin'io Baiboly io daholo no misy
ny valiny zavatra manitikitika na maneligely na saintsika na faly io na ory be da be ny irana ataontsika teo gloara sy ny rehetra reny zany dia ao anatin'ny baiboly dia eo ny alalàna koa inona ny sitrapon'Andriamanitra amintsika inona ny tiany amintsika satria tsika tsirairay avy dia manana teny fikasana amina Andriamanitra manome teny fikasana matetika ny fanao rehefa le amin'ny taom-baovao dia le au lieu de le na krismasy aza matetika taom-baovao moa tena fanaovana azy dia le vampy atao anaty boaty kely daholo ny tenin'Andriamanitra samy ny mpiara-mivavaka samy mandefa verset anankiray ao anatiny ao dia atao anatin'ny arona indreo mandeha izy dia rehefa avy eo dia zarana tsapaka dia iny zany ny tenin'Andriamanitra aminao amin'iny taona iny asa raha mbola misy matadidiny izay nahazo azy tamin'ity taona 2022 ty ny mbola ato ihany fanindray tsy tadidiko le verset fa rehefa misokatra tapoko izy dia tadidiko hoe tia indray le izy dia ohatran'izay le izy zany hoe mila mifankazara amin'ny tsitozy zay le izy mila mifankazara amin'ny tsitotsika izany hoe manaiky mivavaka mamaky ny teniny ary izy keo tsy vakina be da be fotsiny rehefa mamaky nareo raha misy amin'ny baiboly reny misy be da be le hoe ny baiboly dia vaovaky anatin'ny enim-bolana amin'ny telo volana dia misy programme be da be izy tsy roman akory ny baiboly fa io ne verset na ray na roa fotsiny ka iny tena tsakotsakonao ny ray andro nefa lalala dia lalala fa rehefa tena vakiana ohatra mamaky gazety izy tsy fantatro zay tena tadidy eo tsony ny farany vakina fotsiny izy fa tsy fantatra daholo zay tadidy ao zay ao anatiny eo fa izy arao kely fa mavesa-danja na iainana zay moa ny teneniko koa na le nitory azy zany na tany Paris lozy tsy dia ny fahaizana ny soratra masina be da be 50 no haiko mitsaro zay fa tsy zay teny ilain'ny tompo tamin'ireo 50 reo firy ny nampiasanao misy ray dia zay fa tsy izy 50 tsy ho vitanao akory tsara mamaky azy za tsy milaza iza mamaky satria manampy antsika zany amin'ny zavatra eritreritra sy ny zavatra toritra rehetra fa zay tena fitsapanao hoe ty zany ny tena message men'ny tompo ao androany na amin'ity taona ity na amin'ity volana ity dia iny na ty ezahana dia zay anareo efa mahita fa ngamba tsy dia mandefa soratra masina be da be tsony satria dia ray efa hitako le taloha fa mandefa be da be fa tsy afaka ray volana ty arina vao misy mandefa hoe zay malena nalefako tamin'ny ray volana dia ozy rehefa mandefa rehefa terem-panahy dia mandefa fa tsy malefa foana tsony ahako efa betsaka koa ny mandefa ary sotran'Andriamanitra fa misy satria zao reny teny zay tonga rehetrarehetra amin'ny andro iny misy olona foana voakasika iny iny tsy verimaina akory fa ianao tsirairay avy rehefa avy eo no iasan'ny fanahy masina hoe ty tena mety amiko dia zay le izy dia misy rehefa avy eo misy mamaly sasany tena nandaitra tamiko iny teny androany iny nalefanao kiny alefany hoe afafy zay ny anjarantsika le hoe fafao araka ny teny any amin'ny soratra masina anjarantsika mamafy misy lasa any amin'ny tanylona ka misy any amin'ny vato misy any amin'ny tsilo misy anina fa anjarantsika ny mamafy dia fanahy masina no miasa rehefa avy eo izy ny tompony jinja rehetrarehetra dia zay zany le famakina ny tenin'Andriamanitra dia zava-dehibe dia lehibe io dia ny vavaka dia ahafahantsika miresaka amin'Andriamanitra direct io fa misy le fanazavana hoe mandana maka amin'ny efitra mangingina dia ao anao no miteny fa tsy le mitabatabery amoron'ny arabery dia le tena zao tsy hany mihitsy le izy fa le mivavaka dia amin'iny ianao no miteny amin'ny mifona aloha ny zavatra voalohany indrindra satria le vavaka le zany misy ihany le liturgie na ampianaran'i Jesosy hoe vao manomboka aloha dia misaotra midera mankalaza an'Andriamanitra dia rehefa avy eo anao dia zay ianao vao manomboka milaza ny zavatra manahirana anao na mahafaly ianao anatrehan'Andriamanitra dia zay le natonga teo le avinareo zay miasa fatra sy mavesatretana koa fa za amenareo fitsarana eo nitondrany azy ary ihany amin'ny Andriamanitra no mamevaliny aminao mampahery anao izy manafaka anao dia rehefa avy eo dia milaina misaotra foantsika amin'Andriamanitra any amin'ny Tesalonianina voalohany 5:7 ataoko amin'ny teny frantsay satria fa le hoe rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ any amin'ny Tesalonianina voalohany iny le hoe raha misy mahita dia vakio mafy hoe mba henotsika fa dia zany hoe niteny Tesalonianina voalohany 5:7.
dia aloha misaora ny zavatra rehetra misaotra amin'ny zavatra rehetra fa izay misitrapon'i Jesosy amintsika. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Matetika isika adina ny tena isaorantsika. Rehefa misy zavatra tsara sy mety, misaotra tompo fa tena vita afaka fanadinana, saotra fa sitrana. Tsy misaotra ve ianao rehefa marary? Misaotra fa marary. Tokony hisaotra ianao satria izay ny zavatra rehetra. Misy faly, misy tsara. Misaotra ianao fa matsara ianao rehefa hoe misaotra fa marary. Inona ny dikan'izay? Tokony hitoraka any tompo ianao hanasitrana azy. Ary mino ianao fa ny tompo no hanasitrana. Fa tsy ny fanafody hoanina. Fanafody hoanina, fanampiana. Ny dokotera fanampiana daholo ireny. Fa Jesosy ihany no tena manasitrana. Hany rehefa misy zavatra manahirana, hany no ampitsahivan'ny tompo antsika anie. Ary nay Paoly aza dia nisy oso ihany fa nisy an'ireto tsilo reto tsy nahafahako ny vily. Zany hoe misy reny zany zavatra mitrango ireny. Anairan'i Jesosy ianao, ampatsahivan'i Jesosy hoe azadino fa izaho mbola eto. Ary aty amiko ianao no mitoraka fa izaho ihany no tompon'ny zavatra rehetra, tompon'ny hery ety an-tany ka hatrany an-danitra. Dia tsy zavatra izay tsy haiko izy araka ny efa rentsika teo. Hain'Andriamanitra daholo. Ka izay ilay zavatra rehetrarehetra. Tsika izany rehefa misy an'izay zavatra mahasoa dia mihira faly mihitsika mivavaka hoe na nahazo asa, na hafampanadinana, nahazo an'izao dia izay. Fa rehefa kosa rehefa tsy manjary ny zavatra atao dia tsy mivavaka tsika, tsy mahay misaotra an'Andriamanitra. Nefa izay ny baiko, izay ny sitrapony teo, mahaiza misaotra. Izay zany ilay fivoahatoetra, anankiray anatiny zany. Satria fivoahatoetra moa dia be da be ilay any amin'ny Galatiana toko 5:13 rehetrarehetra any hoe ny l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la douceur sy ny karazany, ilay fivana. Rehefa ampitahina ny ao Galatiana leo 5:19 sy ny 5 manomboka any 23 dia marabola tableau ireo dia teto ataloha araka ny nofo teto ihany dia raha ataonao amin'ny fampilahatra io dia asiana hoe za zao fa mba ato, za mbola ato dia manao bilan ianao dia hitanao aiza misy anao tsirairay avy. Zay ny exercice ataontsika dia aleo ilay amin'iny dia manaova tableau anankiray mila hoe reto daholo ny asan'ny nofo, reto ny asan'ny fanahy. Dia jereo daholo rehefa niova ny toetranao. Dia izay mbola tsy mety dia tokony hiova amin'ny anankiray satria raha mifanarakaraka fandrindreo daholo izy. Ka izay ilay izy zany amin'ny fiainantsika matetika rehefa misy zavatra tsy mety dia antsika no tena say adino miantso an'Andriamanitra nefa any no tena tokony hiantsoana azy. Ary jereo fa tamin'ny andron'ny any amin'ny salamo rehetrarehetra zany rehefa misy ady, misy zavatra mangidy be da be ny ao amin'ny salamo, misy ny fiterana, misy ny le fitomanina, misy ny fitarainana, misy ny rehetrarehetra. Raha miverina mijery an'iny tsika dia ohatran'izay zany hoe tsy nitsahatra mihitsy izy. Manina nisy hoe 500 ro salamo fa neny tsy nataony 10 dia ampy. Satria ao daholo ilay karazan-javatra rehetra fa fideraina sy fanantonana an'Andriamanitra. Dia izay no tokony ianarantsika koa zany amin'ny fiainana satria izay ilay iasana rehefa lasa olom-baovao amin'ny tompo dia izay no atao. Miova ilay toetra teo aloha. Faly dia misaotra, ory dia misaotra, misy zavatra maso dia misaotra matetika misaotra tompo. Dia izay satria ny tanan'Andriamanitra dia miasa n'aiza n'aiza ary manaraka atsika amin'izay zavatra ataontsika rehetrarehetra ny asan'Andriamanitra. Dia ny zavatra rehetra moa dia izay omen'Andriamanitra atsika fa izay zany ny ohatran'ny hoe satiorany anankiray fotsiny amin'ny maha-olom-baovao amin'ny tompo dia fahaizana misaotra foana. Ankoatra nefa le lazako teo mamaky ny teny soratra masina mivavaka dia ny finoana tsy arahana asa koa dia foana ihany. Zany hoe mila asa koa zany tsika, asan'Andriamanitra, asa fitoriana, famangina, fampaherezana sy ny sisa. Ireny zany dia angatahan'ny tompo. Izay no maha-olom-baovao antsika koa amin'ny Kristy. Satria Jesosy tsy mba nanao tsy mifidifidy olona izy, tsy mifidy tavan'olona izy fa nataony daholo izay nitady dia nanao izy ary nandeha ny rehetrarehetra. Ary tsika rehetrarehetra koa nirahany handeha eran'izao tontolo izao fa izy niteny hoe zaho momba anareo. Ka izay ilay afatra zany ho tokony lasa olom-baovao tsika eo amin'ny tompo. Tsy miovahoditra akory antsika. Ny Beravelon-Janahary no natsangan'ny tamin'ny maty ny miova-hoditra, ny miova volo, ny miova tanteraka. Tsika tsy ny Beravelon-Janahary daholo akory ka dia hiova tanteraka fa toetra tsika vatantsika fizikement tsika ohatran'izao ihany. Fa ilay toetra ny tena tediavin'Andriamanitra hiova. Dia izay ngamba ny tena amin'izao fotoan'izao fa dia tsy eritrerery ianao ka ny tompo momba anao lalandava ary fanahy masina izay nirahany olona ty amintsika miaraka amintsika ankehitriny no hanampy antsika ko aza kivy fa mahereza aza misalasala ary ao ny tompo fa tsara foana no miaraka amin'ny tompo. Dia mivoninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany anazy izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
amen. Iary vavaka isika mbola misaotranao zay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina fa nampatsiahy anay ianao tamin'ny ty andro ity mba olom-baovao aminao zay Kristy ary ianao nefa nitsangana tamin'ny maty no nanala ny fahotana rehetra nandevina amin'ny fahotana rehetra ary naresan'ny fahafatesana ary mbola naniraka amin'ny fanahinao masina hiaraka aminay ankehitriny ahafahanay manatona anao ahafahanay miaraka aminao midera mankalaza anao ampianaro zay satria sarotra amin'ny fiainanay ny anatanteraka ny sitraponao rehetra nefa matoky sy mino zay Jesosy eo fa ianao no hiaraka aminay ampitomboy ny finoana ianao satria ny finoana hoy ianao tamin'ireo olona zay nisitrano rehetra no nasitrana anao finoana n'Andriamanitra ray finoana n'Andriamanitra zanaka finoana amin'ny fanahy masina ka ampianaro zay tompo ahitoky aminao anana finoana aminao dia ampio zay azoto amaky ny teninao hivavaka anao ny asanao hifankaty ny hiova tanteraka ary tsy verin-dalana satria ianao tsy namana izay miembotra fa namany mandroso ka dia zany no angatanay amin'izao fotoana sy oro zao ampio zay satria raha ny herinay dia tsy havita zay raha diso lalana zay ahitsio raha solafaka zay atsangano ampaherezo zay raha ketraka azavao ny lalanay tompo ianao lalana famarinana fiainana no angatahanay Jesosy lohan'ny mpiandry lohan'ny fiangonana zanak'Andriamanitra tomponay no angatahanay taridalana anay aza mafoina masaraka anay tompo dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo mavonjy avy eny Nazareta no ametrahanay izany vavaka izany ary ho anay kosa ny fahasoavanao sy ny fiadananao ny famindraponao famelan-keloko ao amen.
Faitarikos Yonau Naisa Satya Fatadai Fadias Yanau Hambali Elachau Nuialufani Rase Indiasa Rucha Faitarikos Yonau Naisal Nam Satya Fatatan Satyas Yanam Hambali Elachau
Misaotra ny tompontsika fa vita ny tapany voalohany teo amin'ny fotoanantsika ary zao tsika dia hiroso amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ary hitsangana isika. Jesosy Kristy tompo no manasanao iray latabatra aminy sakafo nomaniny manokana ho anao noho ny fitiavany anao ka hanomana ny fo amampanahy tsika isika fa iona amin'ny tompo satria izy mihitsy no miantso anao. Hifantoka amin'Andriamanitra ny saina mampanahy tsika fa Jesosy Kristy no ho raisina. Mila miomana tsara isika mihoatra ny fanasany zao tontolo zao. Ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia tsotra ihany nefa tena masina indrindra satria mampiditra anao amin'ny sahan'Andriamanitra ka iona amin'ny olona amin'ny n'Andriamanitra ny olona. Ao amin'ny Exodosy ao dia misy an'izao teny zao. Teny tamin'i Mosesy izy. Hoy Jehova tamin'i Mosesy, aza manakaiky ety, esory ny kiapanao eny amin'ny tongotrao fa tany masina no hijanonanao ry Mosesy. Zany hoe zava-masina koa zany no horaisitsika dia tonga amin'ny hoe avetrao, apetrao daoly miotanao any ivelany hodiovina. Koa asan-drato ary ny fo mampanahintsika ho any amin'ny tompo fa hiatrika ny voninahitr'Andriamanitra isika. Dia ny hira efa fanaontsika mazatra ihany amin'ny FFPM 254 no ataontsika ary oka teny hifantoka amin'ny Kristy ny saintsika sy ny fotsika satria noho ny fahotantsika no nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra anao zay Andriamanitra, ray zanaka fanahy masina satria mbola programanao izao. Ianao mbola nanome anay tombonandro tratran'izao fotoan'izao. Ary ianao no nitaona anay eto amin'ity toerana masina ity. Ary ianao koa nefa nanomana anay
hatratra sy hanatrika an'izany ka tombony lehibe ho anay izany tompo tsy hainay tsy hisotranao ary dia mangataka izay no tahinao na mivoaka na miditra eo amin'ny fiainana ray manontolo mba tsy asaraka anao zay ka ny fahasoavanao no mbola hirotsaka ty anatinay tompo ary mivavaka koa zay amin'ity latabatra masiny ity ho tena tenanao Jesosy Kristy sy tena horahanao Jesosy Kristy no hoaninay sy hosotronay eto amin'ity latabatra ity ary mbola mivavaka koa zay tompo ho an'ireo dekona zay izaran'izany mofonao izany dia mivavaka ho an'ny olona rehetra koa tompo izay andray ny fanasanao satria Andriamanitra ianao no miantso Andriamanitra ny lavitra sy ny akaiky izay raha misy any amin'ny toerana izay misy azy avy tompo ka manaraka izao ka te handray ny fanasan'ny tompo dia fantatra efa eo ianao dia ianao no anamasina ny kapokany aminy sy izay mofo eo aminy dia ianao no ao aminy zany no angatanay ankehitriny lehibe ny fahasoavanao sy ny fiadananao ry ampizarana amin'ny tsirairay avy Andriamanitra ny lavitra sy ny akaiky ianao ka dia na dia avy toerana azy ianao dia iva fijery ary mbola mitantana ny fiainanay isan'andro ka zany no angatahanay ankehitriny ary mbola hisaorana ianao tompo dia misaotra tompo amen dia toizantsika amin'ny hira manolotra ny 87:1 mipetraka tsika toy izao ny tenin'Andriamanitra hanorenana izao sankramenta masina izao fa hoy Jesosy aminareo marina dia marina tokoa raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako no manana fiainana mandrakizay ary izao anangana azy amin'ny andro farany fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rahako no tena fisotro izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako no mitoetra ao amiko ary izao kosa ao aminy ary takana ny raha ny ray velona ahy ary izaho koa velona amin'ny ray dia takan'izany koa izay mihinana ahy dia ho velona ao amiko ity ny mofo nidina avy any an-danitra tsy takany razana zay mihinana nefa maty ihany fa zay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay amasiny tompo ny mofo sy ny divay ho tena raha ny Jesosy Kristy Jesosy Kristy tompo tamin'iny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy ity ny tenako izay vakina ho anareo izao no ataovy ho fahatserovana dia araka izany koa ny kapoka rehefa nihinana dia ho izy ity ny kapoka ity ny fanekena vaovao amin'ny rahako izao no ataovy ho fahatserovana na oviana no misotro anareo fa na oviana no mihinana ny ity ny mofo itony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny kanefa mila manadio ny fontsika isika eo amin'ny Jesosy Kristy satria andray ny tena sy ny raha ny tompo izay tena sarobidy tokoa hoy ny teny eo amin'ny soratra masina hoe ka nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoka ny tompo
amin'ny fanahy tsy mendrika dia homeloka amin'ny tena sy ny raha ny tompo izy. Foka ny olona mantatra ny tenany dia ka izy hinana ny mofo sy isotro amin'ny kapoaka. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany ratsy mamantatra ny tenany izy. Noho izany dia andeha isika hanadio ny fontsika amin'ny tompo ary fona eo anatrehany. Andeha isika koa angataka amin'i Jesosy tompo hanomeza ny fanahy masina hanamasinan'i Jesosy Kristy ireo famantarana ireo mba ho tenan'i Jesosy Kristy mihitsy no hoantsika ary ho tena ny rahan'i Jesosy Kristy mihitsy no hosotrotsika ary hitondra aina sy hery ho antsika tokoa izany. Hitsangantsika dia alohan'ny vavaka dia ataontsika ny fangatahana fanahy masina ao mihiratsika manolotrony ihany 185 4. Isika tompoko Jesosy eo anatanteraka ny teninao hoe na oviana eny fa na aiza no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka izahay izao. Koa mangataka aminao izay Jesosy eo tanterao eto ilay teninao manao hoe mankanisy ety amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao hanome anareo fitsaharana. Sy ilay teninao manao hoe izay manatona tsy mba ho laviko mihitsy. Mangataka aminao koa ao Jesosy eo ampidino ny fanahy masina hanamasina ireto famantarana ireto dia ilay fanahy masina nilatsaka tao Jerosalema tamin'ny andro Pentekosta rehefa mivory ny mpianatra. Ilay fanahy masina nidina toy ny voromailala teo amboninao Jesosy rehefa natao batisy ianao. Amasino ny mofo ho toy ny tenanao. Amasino ny kapoaka sy ny ao anatiny ho toy ny raha anao velona izay hosotronay ka hanameloko anay ka hitondra aina sy hery ho anay ny fihinanana sy ny fisotrona ny tena mandrahanao. Tompo, mangataka aminao izahay mamindra fo aminay. Amarino izahay fa olomeloka mandrakariva eo anatrehanao. Tompo, amasino koa fa zava-masina no hoaninay mba tsy hitondra fanamelohana ho anay ny fihinanana sy ny fisotrona ny tena mandrahanao fa hitondra famelan-keloka tanteraka anay. Amen. Ny mofo izay efa nivakintsika teo dia tenan'i Jesosy Kristy nidina avy any an-danitra atolony ho antsika ho avitra noho ny fahotantsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay saorana antsika dia ny raha ny fanekena izay atolotra ho antsika ho famelan-keloka antsika. Koa satria iray ny mofo sy iray ny kapoaka dia tena iray, ainy iray ary fanahy iray izay mihinana sy misotro amin'ny kapoaka iray eo amin'ny latabatra iray. Fa isika rehetra dia samy mandray sy mihinana an'izany avokoa. Hoy ny Tompo, andeha fa efa vaovoatra izao ny fanasana. Didy vaovao no omeko anareo dia mba ny fankatiavanareo, ho takany tiavako anareo mba hifankatiavanareo. Dia mbola ny hira 133 amin'ny manolotro ny ihany no ataontsika. Fanafao utanda wa yeluka
fery fahoafa hanao nomena olovako ny lahanitra fonenany voavotra tsy niety no ifaliako vazaza makona raha niety jesosy sosino andrasanao rifo ary andanitrary eo ampizarana azy dia ataontsika ny hira 752 andininy faharoa ao amin'ny FFPM. Kami undrikan anurukani tunggu masinan izau nasi Sanganitsika. Hoy ny tompo rehefa avy nisaotra izy. Raiso, ano, ity ny tenako, izao no ataovy fahatsiarovanahy, na oviana no mihinana ianareo, ka mieritrereta ampo.
dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia natolony ka nataony hoe sotroinareo rehetra ity fa ity no rahako dia avy amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka na oviana no misotro ianareo ary misaora aom-po. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy-tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho elohana, fa izay tsy mino dia fa voaheloka rahateo. Satria tsy nino ny anarany zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy. Ary toy izao ny fanamelohana ka tonga amin'izao tontolo izao ny mazava. Nefa alohan'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankala ny mazava sady tsy manatona ny mazava. Fa andrao hitata miariary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava ka mba aseho ny asany. Fa ataon'Andriamanitra izany. Dia hisaotra itsika mivavaka. Misaotra anao izahay Andriamanitro tsy to, fa nomenao anay ny tena sy ny raha an Jesosy Kristy zanakao. Ary mangataka aminao izahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay noho ny famindram-ponao lehibe sy mahagaga mba ho asoavinao ireny zavatra tsy nomenao ireny, mba ho ampitomboana ny finoanay anao ary ny fifankatiavanay mpanomponao. Misaorany Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko, misaora ny anarany masina. Misaorany Jehovah ry fanahiko, aza misy adononao ny fitahiana rehetra, izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina any an-davaka, izay manarona famindram-po sy fiantrana ho anao. Amen. Eo amin'ny famerenana ny kapoaka dia ataontsika ny hira 487 ao amin'ny FFPM ny voalohany aloha dia. Sasani chua isa atramini saudi endre atramini saudi endre mi fiere punifu kuzaira kutuku umenani tumpu zesu atol fatil ni finuku ni fanatenaku diabe ni toki chufatatraku ni fisala salana delevunare ni saikyu mandrusu usu atramini saudi endre atramini saudi
mitsangana isika andray ny afatra. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy koa nieno ampahery siaro anareo amin'ny zany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Hanome hery antsika izy ka raha reraka ianao androany azo antoka hanome hery anao Jesosy Kristy manaraka. Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolopo rehetra ary oka samy alemy fanahy amin'ny namany avy anareo ka ifampiantra sy ifamela heloka tahaka ny namelany Andriamanitra ny helokareo. Dia mifalia mandrakariva, mivavahaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinitsinina ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara ary fadio ny fanao ratsy rehetra. Dia alohan'ny toizana dia ataontsika ny hira 731 amin'ny FFPM ny andininy voalohany ihany. Petrakitsika dia mitoy ny fotoana. Somatsara firaisana latabatra ary mangataka ny tompona andraikitry ny vaovao-piangonana. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny vaovao-piangonantsika ry havana dia toy izao. Isaky ny alarobia amin'ny 7 ora alina ny birao dia misy ny fotoam-bavaka iarahan'ny birao ny fiangonana. Ka iatsonantsika birao-piangonana rehetra izany. Ny zoma ariva amin'ny 7 ora alina koa dia misy ny fampianaran'ny mpiandry. Atsona daholo ny mpiandry anatrika fampianarana fa tena zava-dehibe ho antsika mpiandry ny manatrika ny fampianarana ka manantena ny fahatongavantsika tsirairay avy. Ny fotoam-bavakantsika isaky ny alahady dia amin'ny 10 ora sasany tsy diso. Tsy haiko na mbola misy ny fianarana mitoy ny fianaran'ny sekoly alahady ny arbre de Noël. Misy ihany ny SMS ifandefasana amin'ny ray aman-dreny. Ny chorale, ny fianaran-kiran'ny chorale dia tahaka ny mahazatra manomboka amin'ny 5 ora latsaka fefany ka hatramin'ny 7 ora ariva ka hitsoina mpikambana rehetra. Dia misaotra ny ray aman-dreny koa tsika ry havana. Misaotra ny ray aman-drenitsika nampandray antsika teto
ary isaorana lehibe Jesosy izay nalafirantsika ny fotoam-pandraisana teto dia misotra ny vaovao farany dia atsoina ny koralina rehetrarehetra eo amin'ny ray aman-dreny da topero rehefa vita ny fotoanantsika rehefa avy eo. Isaky ny alahady izay mahazatra antsika, isaky ny alahady voalohany dia misy ny fiarahantsika amin'ny sakafo, ka na nitondra ianao na tsy nitondra dia afaka manatrika foana, fa ny fanetrehana izany dia mampitombo ny fifankatiavantsika izay ondra ao anatin'ny FPTM Haute-Savoie. Dia izay ny vaovao antsika androany dia isaorana ny tompo, misaotra tompo. Misaotra ny mpanompontsika amin'ny vaovao am-piangonana. Izao tsika dia hanolotra ny fanatitra ary anao an'ilay hira fanampy ny faharoa. Vita ny raha ny rakitra dia mijanona ny hira. Tolotritsika mivavaka. Jesosy misaotra Jesosy amin'ny rakitra Jesosy izay nomenao anay. Raisy tompo fa vokatry ny fonay. Ianao ny ampiroborobo an'izany Jesosy, ianao no amety olo-tsaina koa Jesosy amin'ny fikarakarana ny finansanao Jesosy. Tompo malalo, aza ny akelina izay nomenay nijerena Jesosy, fa ilay fonay manolotra tompo raiso ampandrosoana ny asanao. Dia misaotra indrindra Jesosy amin'izany vavaka tolotra anao izany, misaotra amin'ny fiainonao vavakay, satria tsy lalindalovana ianao fa miaino anay Jesosy. Voninahitry ny anaranao izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Marana amin'ny fotoantsika, le nisy hira tsy haiko manina fa
fa mandeha fotoana fa angataka an'le hira nataony dada Pero de 731 no mivavaka fangatana tsy maintsy natapera. Alohan'ny prière d'intercession dia ny faharoa ny andiny fahatelo après antsodrano. Jesosy rehetra izay Jesosy tonga amin'ny fotoana Jesosy prière d'intercession Jesosy hivavaka izay Jesosy ny herinandro nay ho avy izay omenao anay Jesosy. Ianao le momba anay Jesosy matsiaro an'io hira nomenao Jesosy. Ianao nomba ny tsirairay avy Jesosy. Ianao nitantana ny tsirairay avy amin'ny herinandro vaovao omenao anay ity Jesosy. Petraka am-pelantananao ny mpianatra rehetra to. Jesosy misaotra amin'ny fitiavanao, misaotra amin'ny firaisana latabatra taminao, misaotra amin'ny fotoana rehetra izay nomenao anay androany, ny afatrao ny teninao fampahirezanao Jesosy, fampianaranao ihany koa. Tompo, angataka aminao izay Jesosy misy teo ny vavaka ho amin'ny firenenay Jesosy. Madagasikara Jesosy ianao no mahafantatra. Na ny firenena mampiatrano anay Jesosy, ny firenena manodidina anay Jesosy. Arovy Jesosy, merady izao fiainana izao Tompo. Hitanao daholo Jesosy ny zavatra mitranga rehetra Jesosy, romotra ny devoly Jesosy. Manapotika anay zanaiza Jesosy. Mangataka aminao zay Jesosy. Arovy Jesosy. Arovy ny taninay, arovy ny tany mampiatrano anay tsirairay avy. Na iza misy aminay amin'izao olo izao Jesosy. Na ireo izay manaraka en ligne Jesosy, ianao mahafantatra ny tsirairay avy ao ambadika eo Jesosy. Enoy ny vavaka Jesosy, enoy ny foniny. Enoy ny etaeta ao anatiny ao Jesosy. Ngataka vavaka aminao koa izay amin'ny asa anay Jesosy. Ianao no nanome an'ilay asa Jesosy. Zay vao tsapa anay Jesosy fa ny asa omenao anay Jesosy, hoentinao ibenisenao any mpiara-miasa aminay Jesosy noho ny fisinay ao Jesosy. Apetraka anay zanay zay Jesosy amin'ny orinasa izay ametrano anay, mba hitoriana ihany koa Jesosy amin'ireo mpiara-miasa aminay. Mba ho jiry tokoa zay Jesosy any am-piasana, mba ho sira, mba ho fitaovana Jesosy ho ampiasainao hanovanao ny koleginay rehetra Jesosy. Ka tsy hatsiaro ny tenanay ihany zay sy ny mahapetipety anay Jesosy, fa hatsiaro ny etaetanao ihany koa, ny amonjenao an'ireny vahoakanao reny. Ianao no nametraka anay naiza misy anay Jesosy. Ka tsy ho anay rery ihany ny famonjena mba ho zarainay ihany koa Jesosy. Ka tena manana ny etaetanao zay Jesosy. Na ny ampianarana zany Jesosy. Mba hampaherin'ny namana ny ankizy Jesosy. Jesosy malalo.
Ninona angatahnareo amin'ny anarako ianao dia ataoko izany. Mahatoky ny teninao a Jesosy, mino ny teninao a Jesosy. Fantatro Jesosy fa miasa ianao. Na tsy hita amin'ny masonay raha miasa ianao. Petraka eo am-pelantananao koa Jesosy ny programa rehetra izay kasain'ny fiangonana ataony afaka tena mahaoty savoa Jesosy. Ny asa rehetra Jesosy atao anatin'izao fiangonana izao Jesosy, apetraka eo am-pelantananao, ianao ny elo-lalana trano Jesosy. Ianao ny taridalana, ianao ny tolotsaina Jesosy. Kanjo andeha tiarinanao izay Jesosy. Tsy elo-lalana anao. Angataka aminao koa Jesosy ho an'ny tanora. Ampio izay Jesosy raha nanafotoana ny hafa. Ifona amin'ireo manodidina anay Jesosy. Misy fomba fiteninay, misy fomba fijerinay fihetsika Jesosy nandratra. Nandratra ny hafa Jesosy. Mamindrafo aminay Jesosy amin'izany. Ampianary izay araka ny teninao. Aoko masina ianareo satria masina ilay niantso anareo. Amin'ny fitondran-tena rehetra ho ianao Jesosy. Ampianary izay fitondran-tena anay rehetra Jesosy. Ho tena masina tokoa Jesosy. Ho jirinao ka tsy hampiemitra ny hafa Jesosy. Arovy ny louange Jesosy. Arovy ny tanora ny louange Jesosy. Ho modely ny tsirairay avy Jesosy. Ka tsy handratra ny hafa ny tsirairay avy Jesosy. Arovy ny chorale Jesosy. Ho modely ihany koa Jesosy. Ao mamy sira foana izay miloko ny vava. Ka hanetry tena izay Jesosy. Satria ianao ilay modelynay Jesosy. Ianao ilay mpanetry tena Jesosy. Ampianary izay hietry Jesosy. Tsisy eo mahay noho ny hafa Jesosy. Fa tena mietry dia mietry Jesosy. Ampianary izay Jesosy. Arovy ny sekolalahady Jesosy. Ny STK. Ny vahoakanao ray manontolo Jesosy na tsisy etikety ary. Na tsy vita batisa ara Jesosy. Ianao le Andriamanitra nary anay tsirairay avy. Ianao le mahafantatra anay tsirairay avy. Na mbola tsy arakory ny ary izay dia efa fantatra ao Jesosy. Ka petraka eo am-pelantananao fiainanay tsirairay avy Tompo. Fa manomboka izao izay Jesosy andiny tena. Ninona taonay, na iza na iza. Na any amin'ny mpiandry, any amin'ny fivorian'ny mpiandry, na any amin'ny ny section rehetra Jesosy. Dia ao ka hanapatahorana anao izay. Voalohany indrindra Tompo, andeha araka ny sitraponao. Ka ho modely Jesosy. Eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiaraha-miasa. Eto amin'ny sehatra izao fiangonanao izao. Petraka eo am-pelantananao koa fiangonana rahavavy Jesosy. Mahatsiaro amin'izao andro Jesosy, ho avy ny Noely Jesosy, mifanasa Jesosy. Ka tsy amin'ny fotoana ohatr'izao ihany izay ny ahatsiaro Jesosy. Fa mba mahatsiaro ihany koa satria mpanomponao daholo izay. Ho an'ireo izay tsy afaka tonga eto Jesosy, ianao ny mahafantatra ny antony. Arovy amin'ny ratsy rehetra izy. Araka ny teninao fa ny zanako sy ny asan'ny tanako ianao dia aoka didiko ihany Jesosy. Mahatoky ianao a Tompo malala. Mahatoky aho fa efa arovanao avokoa Jesosy, na ny eto, na ny mijery, na ny hiaino plus tard ara Jesosy, satria misy ka ireo miaino plus tard Jesosy amin'izao fotoana anao izao. Tsaronay avokoa izy ireny Jesosy. Tsaronay satria ianao mahita azy ao ambadiky ny écran ao Jesosy. Dia saorana ianao Jesosy, ny fitiavanao, ny fiarovanao, ny fitantananao, fombanao anay tsirairay avy. Ary ireo izay marary aranofo ihany koa Jesosy. Araka ny teninao fa ny diakapoka taminao ny nanasitrananao ny aretina rehetra. Dia mangataka izay. Fa vaka aza mitsatra ho ianao dia mangataka foana izay Jesosy. Mangataka foana izay satria ianao no miteny aminay. Fa hoe teo aminao ny zioka rehetra ho ianao Jesosy. Fa ianao ny ameanay fitsara. Ka ampianaro ary izay Jesosy. Ametraka tanteraka amin'izay.
ny rehetra eo ampelantananao da tsy andeha melohanao fa ho arinanao Jesosy. Dia misaotra indrindra Jesosy any ny fiarovanao sady nyity semaine rehetra ity dia ho voninahitry ny anaranao rery any izany vavaka izany a. Ny anaranao rery any Jesosy avy any Nazareta, ilay tompony tompo, ilay mpanjaka, ilay lohan'ny mpiandry. Mangatahana izany vavaka izany, misaotra indrindra Jesosy a. Amen. Ataontsika ny andininy fahaenina ny 731 dia angataka ny ray aman-drenitsika metsodrano. Tsangantsika andray ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Andriamanitra ny fiadanana namasina anareo samy ho tanteraka. Oka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Matoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefana izany ho aminareo aneny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Hitay anareo aneny Tompo ka hiaro anareo. Amirapiratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hiaritra anareo. Anandratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Rainay izay any an-danitra, ho amasina aneny naranao, ho tonga aneny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay ny izany sahaza anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Fa manafanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mandiana fiadanan'ny Tompo.